dia faly miarahaba sy mirarisoa atsika rehetra amin'izao fandaharana misandratra izao. Mirarisoa sy mirariny tsara atsika rehetra izay mpanaraka izao fandaharana izao, ary manantena antsika azo ny ilaina ahita izay tadiavina. Nafisaky ny lela hono dia nirariny tsara ka dia mirariny tsara, ary ny firarian-tsoa dia iny le toy ny fahalava avany ka tsy ho lany amamina. Tamin'ny farany iny tsika dia nijery izay tranga misy eo amin'ireo namana izay mandefa hafatra sy miresaka ary manapatapakatra hoe ahoana ny fipetraky ny fitadiavana, ahoana ny fipetraky ny vola, ahoana ny fipetraky ny asa. Dia mbola mitohy amin'izay hevitra izay ihany zany no resahantsika androany, hoe aiza ho aiza ny fivoaran'ny toe-draharaha eo amin'ny asa tsirairay, eo amin'ny taona anankiray, eo amin'ny famoronana asa, eo amin'ny fivoaran'ny asa, eo amin'ny tontolo iainantsika zany na eo amin'ny vola zany, na eo amin'ny asa, na eo amin'ny fiaraha-miasa, dia misy fifampifehezana hatrany izay voalaza izay. Raha resahana tsotsotra dia ahitana fa ny zavatra rehetra izay ataontsika dia misy rafitra mipetraka, misy dingana arahana, ary arakaraky ny fahafehezantsika an'izay dingana sy rafitra ary tamberina izay no mahatsaratsara na maharatsiratsy ny zavatra ataontsika. Ny fahalalantsika an'izay, ny fahafehezantsika izay dia manampy antsika bebe kokoa, moramora kokoa hisandratra sy hiakatra amin'ny asa ataontsika ary ampiroborobo ny asa ataontsika. Ny fahafehezantsika an'izay ho iaho dia manampy antsika be da be eo amin'ny sehatry ny asa, indrindra fa ho an'ireo olona izay miasa tena fa tsy miasa amin'olona. Kanefa na miasa amin'olona ary ianao dia miatra ihany izay sehatra izay voalazako izay, izay dingana, izay tamberina teneniko izay. Ny zavatra rehetra eo amin'ny tontolon'ny asa zany dia ahitana fivoarana ary ahitana fahampotehana. Ninona zany zavatra misy dia tsy maintsy misy ny fiforonana voalohany indrindra. Ny zavatra rehetra zany dia tsy maintsy mandalo amin'ny dingana fiforonana voalohany indrindra, ary eo aorianan'ny fiforonana dia amin'ny fihatsarana na fiaratsiana. Eo zany dia misy lalana roa, ny dingana miakatra sy ny dingana midina. Ny dingana fahatelo manarakaraka an'izay dia amin'ny fahafenoana. Eo amin'ny fahafenoana zany dia misy anankiroa ihany koa, na eo amin'ny lafatra indrindra ilantsika azy, na eo amin'ny fahampotehana tanteraka na hoe fahatavelana tanteraka. Ary ny dingana fahatelo dia faharavana ilay zavatra ataontsika na fiakaran'ilay zavatra ataontsika. Raha dinihana zany dia misy karazany roa zany ny fiforonana ny zavatra anankiray. Ny fiforonana voalohany dia ilay lazaiko teo hoe misy ilay izy miakatra ary feno, zay ny dingana voalohany. Ary eo aorianan'iny fahafenoana iny dia rava izy ary mandalo amin'ny tany fahampotehana tanteraka na hoe tsy fisina. Eo zany mety ho potika ihany ilay izy fahazorenana, eo zany izy mety tsy fisina mihitsy, tena tsy tafiverina intsony ilay izy. Zay zany ny lalana anankiray. Ny lalana faharoa kosa dia misy tonga dia mandalo amin'ny faharatsiana, mandalo amin'ny fahampotehana ary tonga any amin'ny fahampotehana tanteraka. Raha ohatra ka mbola voafehinao, tsy voarina anao izy dia miakatra, mandalo amin'ny fahatsarana tanteraka ary tonga amin'ny fahafenoana. Zavatra roa samihafa zany ireo, kanefa zavatra mpitranga eo amin'ny tontolo ny zavatra rehetra izay ataontsika, indrindra fa eo amin'ny sehatry ny asa. Ny tsara indrindra zany dia ilay dingana voalohany, misy ilay izy dia ny hatsara, ny hatsara hatrany dia feno tanteraka ny hatsarany. Zany hoe tonga amin'ny samama ozy ny vazaha, tonga amin'ny lafatra, miroborobo tanteraka, tsara tanteraka. Misy ny fiakarana ary misy ny firoboroboana. Aorianan'ny firoboroboana sy ny lafatra dia misy ny fidinana, mimidina ihany ary tonga amin'ny fahalemena tanteraka, fahampotehana tanteraka na faharavana. Eo zany dia arakaraky ny fomba fitantananao azy no endrika isehoany io faharavana sy fahampotehana io. Raha natandrina zany tsika teo amin'ny fitantanana ny orinasantsika na ny tetikasantsika
dia tsy foana ny asantsika fa nidina fotsiny heriny ary azo ampiakarina indray. Aorianany faharavana na fahampotehana zany dia miverina miakatra indray izy raha haitsika ny mifehy azy, voafehintsika ny zavatra ataontsika dia miverina miakatra indray. Ary izy miakatra rehefa avy eo dia mihatsaratsara n'ilay dingana voalohany satria misy traikefa atsika ao, fa fantatra atsika zany hoe zao fomba hikarany, zao izy feno, zao izy rava, ary zao izy potika tanteraka. Ary rehetra izy dia miverina miakatra indray, ary ny fiakarany eo zany dia efa dingana faharoa izay amin'ny tsaratsara kokoa. Dia andalo fahafenona ihany koa izy, mandalo amin'ny lafatra tanteraka dia mirava kely indray. Eo zany ny dingana faharavany faharoa dia miankina amin'izay traikefa sy ny fitandremantsika. Raha nitandrina moa tsika mifehy tanteraka tsika dia amin'ny faharavany eo tsy mafy be ohatran'ny taloha intsony, fa azo lazaina milamina dia midina tsy kelikely, ary tonga amin'ny fahampotehana ihany koa. Fa eo zany tsy rava tanteraka ny zavatra ataontsika fa misy fahasimbany fotsiny, dia miverina miakatra ampahantelo indray. Fiakarany ampahantelo zany dia tsaratsara n'ilay voalohany sy faharoa satria miampy faharoa ny traikefantsika, dia miakatra tsaratsara kokoa. Fahafenona fahatelo dia misy faharavana kely indray, rava tanteraka indray, ary miverina miakatra. Dia ohatran'izay hatrany zany izay fiodikodinana izay, zay ilay endrika isehon'ny dingana anankidimy izay misy eo amin'ny zavatra rehetra. Misy miakatra, fahafenona, lafatra, fidinana, faharavana. Misy ny rava antsasany, misy ny rava tanteraka, misy ny rava ampolina, misy ny rava 80%. Io zany arakaraky ny endrika hitantanantsika zany ny isin'izay zavatra zany. Verimberina eo foana eo. Raha mana-talenta ianao zany dia miverina indiny, misy miakatra, feno, rava, misy miakatra, feno, rava. Efa any amin'ny 10 minena rehefa tonga impolo ianao dia mino ahy ianao fa tsy tratra intsony ianao. Fantatra daholo ny lesika rehetra, fantatra daholo ny zavatra tokony atao rehetra mba hahafahanao mitazona n'ilay asanao ho tsaratsara kokoa. Misy eo ilay ray faharoa, zany hoe misy tonga dia mandalo an'ilay fidinana, zany hoe vao azo zany ilay asa dia mandalo fisedrana avy hatrany, mandalo fahampotehana avy hatrany, ary mandalo ary amin'ny tsy fisena. Fa eo zany ilay faharavana arakaraky ny fahaizanao no apotika azy 100 isan-jato, na apotika azy 570 isan-jato, na apotika azy 50 isan-jato. Eo zany traikefanao mitondra azy satria vao nataonao ilay izy dia rava, fa nandalo fidinana. Ary rehefa any faharavana tanteraka izy ka hoe 50 isan-jato ihany ny rava dia miverina miakatra indray. Zay zany ilay fiakarana mpandroana. Tamin'ilay voalohany tsika zany nahita hoe avy any ambony izy no niakatra, miakatra dia nidina. Ty zany nidina indray ary nidina amin'ny farany ambany zay vao niakatra. Raha ilay tanjaka ilay olona mifehy no ampy traikefa izy, rehefa midina izy ka rava ohatran'iny 50 isan-jato ka miakatra dia tsara be ilay fiakarany avy eo. Zany hoe miakatra izy, feno ary faratapona dia miverina midina indray. Mitovy amin'ilay sikla voalohany iny ihany, na mitovy amin'ilay tamberina ilay voalohany iny ihany. Arakaraky ny fiodikodinana eo zany dia miankina amin'izay zany ny hoavin'ny asanao, na hoavin'ny tetika asanao, na hoavin'ny ny orinasanao. Eo zany dia mila hainao tsara ny feh sy mijery an'izay zavatra izay, manatsara an'izay rehetra ratsy, manafoana an'izay zavatra hitanao fa tsy nety, ny lesoka tsirairay. Fa hitantsika teto ireny toetrana afo, toetrana rano, hitanao anatin'izay dingana izay raha ohatra ka tena olona mandinga sy mamakafaka ary mijery ny lasa sy ny ankehitriny sy ny hoavy ianao dia fantatrao zany hoe tato ny lesoka, zao ny toetra tsy nety tamiko, zao ny toetra olana tamin'ny rafitra napetrako, zao ny toetra nisy teo amin'ny mpiara-miasa amiko, reto ny olona tokony alako, reto ny olona tokony tazomiko. Dia mitohy hatrany zany ilay asa. Reto ny tsenam-barotra hitako, reto ny tsena tena mahazatra, reto ny tena mila ny vokatra izay ameko, dia mihodina hatrany izy. Rehefa mihodina intelo inefatra izy dia efa manomboka zatra ianao. Eo zany miditra midingana fanaparitahana indray ianao, manaparitaka 1, 2, 3, 4. Zay no dingana voalohany eo amin'ireo ilay tamberina sy eo amin'ilay dingana izay andalovan'ny asantsika tsirairay na orinasa na tetika asa. Iny zany ilay hitantsika zay ilay fiodikodinany mandritra ny vanim-potoana. Dia izay vanim-potoana zay zany no tsy ambaratelo ny faharoa ny tetika asa na orinasa na zavatra ataontsika tsirairay. Ny fahafantaranao ny fe-potoana izay hitrangana io
dingana voalaza teo zay dia zava-dehibe, goavana tena goavana, satria tsy dia voafandrika ianao anatin'izay zavatra zay, tsy dia mijabaka loatra ianao anatin'izay, satria fantatrao hoe ny tamberina sy ny dinganao anatiny eo dia fantatra isaky ny 2 taona ilay tamberina, na isaky ny 5 taona, na isaky ny 7 taona. Misy ny olona zany isaky ny 2 taona mandalo fahasairanana foana ny herinasany, misy ny olona isaky ny 5 taona mandalo foana, misy ny olona isaky ny 10 taona no mandalo ilay tetikasa na ilay orinasa. Dia zay zavatra zay ny fahafantarantsika azy a, ny ahafantarantsika ny zavatra tokony atao. Tokony ho fantatra koa zany hoe oviana izy ny tonga lafatra. Eto ny faziny, lafatra izy, faratapony izy amin'ny zavatra atao. Eto izy efa nomboka hidiny, ary eto izy efa tena tafidina tanteraka. 5 taona iny, 2 taona ve, taona ray ve, 5 taona ve, 10 taona ve, misy manana 50 taona, misy manana 100 taona. Rehefa dinihana ny orinasa vaventy, indrindra fa an'ireo vahiny, dia hita fa ao anatin'ny 100 taona zany zareo no manefa an'izay. Misy vanim-potoana tena manangona izy, mahazo, miroborobo be ny zavatra tany. Misy fotoana mistagina, mijanona, tsy potika fa mijanona, miamoramora, miafiafy. Dia rehefa avy eo indray verina miakatra indray izy, ary miakatra ambonimbon'ilay tamin'ny voalohany, ary mistagina indray aloha. Dia maro be ireo tetikasa sy orinasa nandalo an'izay. Misy aloha tonga dia rava tanteraka, tsy miverina intsony, fa misy ny teo ihany dia mbola miverina amin'ny endriny tsaratsara, verina amin'ny endriny misandraka, mimafy eo. Dia zay zavatra zay zany no tiana tenena eto hoe mila fantatra antsika zany zay fazy ao anatin'ny tetikasantsika zay hoe 5 taona ny dingan'ny fiforonana. Misy ny dingana malaky dia malaky, misy indraindray 2 taona 3 taona mamorona azy foana. 5 taona ny dingan'ny fiakarany, 2 taona sa 3 taona sa herinandro sa 2 volana sa 3 volana. 5 taona ny dingan'ny fahafenoany, lafatra, 5 volana. 5 taona ny dingana fidinany, 5 taona ny dingan'ny faharavany, 5% ilay faharavany, 100 isan-jato sa rava tanteraka izay, sa 50 isan-jato sa 70 isan-jato sa 80 isan-jato, arakaraky ny tanjaka ampifehy azy zany iny ny ahafantarana hoe 5 isan-jato ny faharavany. Dia ahoana ny fiakarany am-panorona iray, impiry niakatra io firenena, sikla firy zay mivita, tamberina firy zay ny ainanao. Dia amin'ny farany efa lasa kilalao izy, rehefa hitanao zay zavatra zay zany fantatra hoe tonga fazy anankiray indray tokony efa hiditra azy eo miomana. Fa mandalo any daholo ny zavatra rehetra, mandalo any daholo ny asa rehetra, mandalo any daholo ny fiainana rehetra. Ny fahafantarantsika zay zany dia ahafahantsika manomana ny zavatra rehetra zay atao. Jerena tsara ny fiomanana, lanjalanjaina tsara ny fiakarany, fehezina tsara ny fahafenoana, mitandrina tsara ny fidinana. Tsy any amin'ny fidinana ianao vamoaka vola be da be, any amin'ny faharavana ianao natotonao daholo ny kapitalanao rehetra, nefa efa mandalo fahampotehana izy. Velao hidina, fehezy fotsiny izay azonao fehezina rehetra. Dia arakarak'izay zany no ahafahanao mahafantatra ny tokony atao. Iza daholo ireo mpiara-miasa aminao nety tao, iza ny tsy tokony ho raisinao intsony. Taiza ho aiza ny lesika teo amin'ny vola, taiza ho aiza ny lesika teo amin'ny asa, inona ny lesiky ny tenanao manokana, inona ny lesiky ny mpiara-miasa aminao, inona ny lesika teo amin'ny rafitra, inona ny lesika teo amin'ny vola, inona ny vahaolana amin'ireo rehetra. Aiza ho aiza ny amahana olana azy. Dia rehefa fantatra izay zavatra zay zany a, dia afaka miditra sehatra maromaro isika. Ny fanapariahana, firy ny aparitaka, ampitomboana firy ilay orinasa na ilay tetikasa, iza ny olona eritreretinao hitantana azy. Ary moa avy eo ireo miparitaka ireo hanana an'izay tamberina izay siklan'izay mitovy ve, dingana miakatra sa dingana midina, etapy firy zany ny akarany, etapy firy fidirana. Dia zay zavatra zay zany no anisany manampy antsika eo amin'ny fanaovana tetikasa, eo amin'ny fifehezana tetikasa,
eo amin'ny fanapariana ny tetikasa, eo amin'ny fiarah-miasa, amin'ny mpiarabelona amintsika sy ny mpiaramonina amintsika. Zay zavatra zay zany no ezahantsika hojerena, ezahantsika fantarina hoe tamberina firy taona ny misy eo aminao, tamberina firy taona ilay miainanao zay, azo averina ve? Faharavana nisy sa fiakarana tamin'ny voalohany? Misy ny olona zany vao manao dia vao miditra tonga dia miroborobo be ilay zavatra ataony. Misy indray ny olona tena miatana be izy vao miarina. Ny zavatra azo marina zany raha malaky be ny fiakarany, zany hoe fiforonana mandra-pahatonga ary amin'ny lafatra na ny fahafenoana, dia tadidy hoe zay fa cycle rapide izy zany hoe taona iray roa taona dia taverina. Fa ny zavatra ela dia maharitra ary ny zavatra malaky dia mora simba. Zay zany mila tandremana eo amin'ny orinasa, eo amin'ny tetikasa, eo amin'ny zavatra ataontsika. Raha faingana be fiakarany dia mila mitandrina dia mitandrina izay olona fe azy, satria ny fiakarany malaky iny dia malaky midina ihany koa izy, ary verina miakatra malaky ihany koa dia verina midina. Fidinany firy isan-jato ny fahampotehana hitanao ao aminy amin'ny cycle fidinana iny. Voafehinao ve sa tsy voafehy, anatin'ny fotoana fohy zany dia raha, ary fiakarana manaraka avy eo dia mitovy amin'izay ihany. Eo rehetra ireo zany tsara dinihitsika, raha cycle lent izy zany hoe miadana ny fivoarana, dia manana fotoana tsara ianao hakanainy. Ny zavatra ela dia maharitra, kanefa mandany fotoana, mandany rondoa, mandany vola, mandany ireo zavatra misy rehetra, miadana. Zay zany ny zavatra natoraly, zany hoe jerentsika natoraly ilay izy, fiodina natoraly, fiasa natoraly. Fa misy indray le faharoa zany hoe ianao mihitsy no mamorona na micréer an'izay dingana andalovana zay, alefanao miadana izy na alefanao malaky izy. Zay zany no tonga lafatra, zany hoe efa mafy tanteraka ianao raha miditra an'izay dingana tenena zay. Ianao mihitsy mamorona sy mametraka ny dingana sy ny tamberina misy ao, ny étape sy ny cycle misy amin'ilay tetikasanao. Zany hoe anatin'ny ray taona ianao dia efa mavoadina an'ilay izy, dia miditra amin'ilay faharoa indray, midina amin'ilay fahatelo indray. Zay ny lafatra indrindra, kanefa sarotra manao an'iny satria raha niodina indray izy ka tavela dia tsy tafiverina intsony, fa miova zavatra vaovao indray ianao. Miodina ihany koa iny dia rafa, dia lasa miteraka tsy fahafenoana eo aminao iny, tsy fahavitana ny zavatra atao. Dia izay zavatra zay zany no ilana fitandremana sy ilana fahamailona eo amin'ilay famoronana n'ilay dingana sy ny tamberina misy eo aminy. Raha ataonao fohy ilay izy dia mila miasa malaky ianao sady miasa mafy, ary mila manana an'ilay zavatra ilaina, ireo kasinga ilaina rehetra, ireo fananana ilaina rehetra. Fa raha miadana izy dia manana fotoana ianao hanomanana azy sy hanatanterahana azy. Misy roa izy ao, iray zany ilay cycle naturel na tamberina naturel, miverimberina eo izy, tsy ianao namorona azy fa nanaraka ianao ary hitanao izy zany hoe zao ny zavatra tranga misy eo. Misy kosa ilay izy ianao no namorona azy ary nanampy azy ary tanteraka. Dia ny fahatelo farany zany dia mifanarenana ny tamberina efa nisy, zany efa nanao an'ilay orinasa ianao, efa niasa ilay orinasa anao, efa niodina saingy tsy nahafa-po, dia afaka mamorona ianao zany hoe fanarenana an'ilay orinasa, zany hoe avy any amin'ny tamberina malaky izy hovanao tamberina fohy, na avy amin'ny tamberina fohy izy hovanao malaky. Zay zany dingana manaraka, fanovana zay dingana efa misy, ny tamberina efa misy. Fa nisy zany ny orinasanao, efa niodina saingy tsy nahafa-po anao ilay izy, na rahanao teny ilay tamberina sy ny dingana nisy, dia tsy nety aminao, tsy azoazonao, tsy ao anatin'ny tombotsoanao, dia afaka zany ianao manova. Zay zany ilay fanarenana ny orinasa, fanarenana tetikasa, fanarenana zavatra atao. Firoronao zany eny anelanelana eny ny cycle vaovao sy étape vaovao. Terenao zany izy anaraka étape vaovao sy cycle vaovao, dia afaka miatsara zany ilay orinasanao zao, ary mafy orina kokoa izy, matanjaka koa izy raha vao manao tsara zay fanarenana zay. Ninona zany zavatra ataonao ka hitanao fa tsy nahomby tany am-boalohany,
dia hovainao le izy aty afara fa homaninao tsara le fanovana azy. Misy dingana maromaro efa nyresantsika, ny toerana, ny fotoana, ny fitaovana ilainao aminy, reny rehetra reny zany mandray hoe mifanaraka ve le izy sa tsy mifanaraka, dia arakarak'izay zany no ahafahanao manatsara ny fanarenanao, ny orinasanao na ny tetikasanao na zavatra tanao. Zay ngamba no entiko eto andrany, azontsika tsakotsakoana ngamba zay, azontsika eritreretina zay, azonao jerena daholo ireo zavatra nataonao rehetra. Firy ny tetikasanao? Dingana fohy sa dingana lahy? Voafehy ve reo dingana atao anatiny tao? Tamberina firy taona? 2 taona sa 2 taona sa 3 taona sa 5 taona sa 10 taona? Inona ny zavatra nitrangana nandritry ny 2 taona? Inona ny zavatra nitrangana nandritry ny 5 taona? Nandritry ny 10 taona? Jereo daholo ny lasanao rehetra. Manomboka tany aminao nanomboka ny asa jusqu'androany dia jereo hoe inona daholo misy tao anatiny tao. Impiry ianao ny ova asa? Impiry ianao nanao tetikasa? Firy ny rava? Firy ny joro? Firy no azonao naparitaka? Taiza ny lalana nizoranao tamin'ny voalohany? Aiza misy ianao amin'izao? Dia hitanao eo zany izay le niteneniko izay hoe ny tamberina sy ny dingana dimy izay misy amin'ny zavaboary rehetra. Hatreo angamba tiako tenenina androany fa afaka manatonareo raha ohatra ka mila fanazavana misimisy. Rehefa niodiny intelo inefatra ny orinasanao ka tsy nahafapo anao le tsy hainao manarina le dia mitongava. Dia antsika miaraka mijery inona ny lesiko atao anatiny tao. Fotoana nanomboanao ve tsy mifanaraka tamin'ilay tetikasanao? Raha toetrana afo le orinasanao nefa toetrana rano nanombanao azy, tsy tafavoaka le izy, dia anjaranao zany manatona. Dia eo antsika manatsara azy hoe amboary ohatran'izao ty fa mety, amboary ohatran'izao ty fa mety tsara, amboary ohatran'izao ty fa hiakatra. Tamberina fohy sa tamberina lava? Raha tamberina fohy ampy le fitaovanao aminao dia erahana manoro hevitra hoe zao ny ataonao zany mba hampalakilaky kokoa ny fiakaran'le izy. Dia ohatran'izay zany ny zavatra atao rehetra. Hatreo angamba ny tiako ambara mikasika an'ity androany ity. Azonareo atao moa manatona any aminay amin'ny Koloaina, izay amin'ny boulevard Rakoto Saint-Jean, logement 72. Dia afaka fanapatapakahatra antsika. Afaka miantso ny laharan-taribeo ambany ao nareo dia afaka manoro hevitra anareo ihany koa zay. Afaka miresaka tsika amin'izay loha-hevitra izay efa nentsika rehetra teto dia azo resahana daholo, na fitezan-jaza io, na fiarahan'olona anankiroa, na eo amin'ny orinasa, na eo amin'ny fitantanam-bola, na eo amin'ny fiarahamonina, dia azo resahana avokoa. Maromaro nefa nentsika teto dia azo resahana daholo loha-hevitra rehetra. Na misy loha-hevitra tianao voizina eto, tianao avoaka, tianao resahana dia afaka manatona, afaka amin'ny telefaonina. Ity indray loha-hevitra metimety amiko alefaso fa tsika zany tsy voasakana amin'ny loha-hevitra anankiray fa mivelatra amin'ny loha-hevitra rehetra. Dia azontsika resahana daholo loha-hevitra rehetra ka miandry izay avy any aminareo zay. Dia tsahivina moa zany hoe ny Koloaina dia zay hoe fanomezana sosokevitra izay, afaka manome sosokevitra. Fitaritan-dalana, afaka mitari-dalana. Fanoroana sy fanomezana sosokevitra hoe misy zavatra tsy mety, na misy zavatra mitohana, na misy zavatra manakana dia manome sosokevitra, manome torohevitra. Azonay atao anatin'ny Koloaina zay zavatra zay hoe reto ny lalana mahatsaratsara kokoa ny zavatra ataonareo. Dia afaka ihany koa zay manampy anareo amin'ny lafiny ara-pahasalamana. Misy mpanotra ao aminay, misy reo vokatra natoraly ao aminay ao. Zany hoe ny ao aminay zany dia natoraly daholo zavatra rehetra. Na eo amin'ireo aretina madinidinika, na reo amin'ny havizanana lehibe, dia afaka manoro lalana anareo zay. Misy mpanampy-tsakafo be dia be ao, azo anampiana anareo sy azo hitantanana anareo. Raha mangetaentinareo hiakatra aty amin'ny plateau aty hiaraka aminay, hiady hevitra sy hanoro hevitra ohatran'izay dia afaka manatona ihany koa nareo, dia afaka mifanoro hevitrsika aty amin'ny plateau hoe izao le izy, izao ny fanarenana, izao ny fanatsarana, na hoe ahoana ny fomba moahanareo ny orinasa, na hoe ahoana ny endrika na ahitanareo azy, tianareo mba hatoro ny olona, na hoe nandritra ny fanarahana an'ilay fandarana dia nisy fivoarana sy fiatsarana ny zavatra nataonao. Dia afaka manatona ihany koa ianao zany mandresy lahatra ny namana sasany hoe fandarana n'ilay fandarana dia nisy fivoarana, nisy fiatsarana ny zavatra natao ka tamin'ny dingana ohatran'izao. Azontsika atao zany izay zavatra rehetra zay manatona. Zay ngamba ny azo ambara, zay no azo atolotra androany. Fa dia mametraka fisaorana ho anareo mpanaraka. Azadino ny manaraka an'ilay fandarantsika amin'ny radio isaky ny talata maraina amin'ny folo sasany ka hatramin'ny 1:30 sy ny zoma amin'ny 1:30 ka hatramin'ny 1:30. Dia ny faharoa manarakaraka an'izay amin'ity taontsika dia mamolavola ny conférence débat izay amin'ny 29 mars. Tsara ngamba raha afaka nareo dia tongava fa azo resahanao izay loha hevitra rehetra nentsika tetsany dia ho resahantsika amin'io.
Ary manampy inona ny anatsaratsika nyity fandaharana ity, inona ny lesoka nisy tao aminy, inona ny zavatra tianareo sy nahafinaritra anareo, dia afaka hiadiana hevitra sy resahana zay. Ny toerana zany dia amin'ny hôtel Urbania no ahafahantsika manao an'izay fifanakalozan-kevitra raha anaty hevitra zay, famelabelara-kevitra raha anaty hevitra. Dia isy ihany koa moa zany ny fiofanana madinidinika fa any amin'ny eo ilay conférence débat eo zany tsika no miresaka an'izay le ady hevitra sy ny sisa zay. Zay no azo ambara mikasika ny programantsika ato. Dia mametraka fisaorana ho anareo mpanaraka mifandahara, liana sy manaraka azy ty. Mametraka fisaorana ihany koa fakatelemana ny radio Sisel izay mamela antsika mamelabelakevitra, miady hevitra, manao sosokevitra fisaorana ny radio Sisel. Fisaorana ihany koa ny Sera Studio izay manampy ny lafiny teknika sy manoro hevitra ary manohana an'izao fandaharana zao ahafahana mamoaka azy. Ary tsy adino ny misaotra ny ekipa rehetra ao amin'ny koloaina izay mampiaingo, izay mitantana eo amin'ny fanatsarana ny endrika izay ivoahana eto, izany eo amin'ny resaka estetika, fampiaingona sy ny sisa zany dia isaorana be tabe ry zareo amin'ny koloaina manampy sy mamiandreo endrika ivoahana aty ivelany. Zay ny androany fa dia amin'ny herin'ny androany indray tsika manao misimisy mirary ny soa sy ny tsara antsika rehetra mandra-pianatra.